Nandrindra sy nanantotosa rima ny fanantenana. Mialatsindra nampiasanareo menadamaika be toy izao hoe tsy izany mantsy fa misy raha tena maika tsika io. Fa sera ino izany ry Marco? Eny tokoa raha Marco, tonga tiako siora nga efa dodika be ny sofony bandy ka zao ary mila zaza manodidina ny 5 taona folo tsika ary tsy maintsy hitanareo ao anatin'ny 3 andro izany. Amin'ny fomba hoana raha Marco nazahoantsika izany ao anatin'ny 3 andro Koa tsy tena asa rodorody be izany le ho aza. Ka mila mitady vahaolana nareo manatona an'ireny sekoly ireny fa embobaka be. Tena mety ho sarotra tokoa izany ry Marco sy Jaksa. Nareo aza miferinayna be amin'izany fa inona ary ty le vola be ho raisina eritreretina. Okey ary raha Marco ary aza matahotra rangahy ianao fa tsy maintsy vitanay io tsy maintsy tonga na eo mipaposy kely bobaka be afaka 3 andro. Ka dia matoky anareo ary zany Mahazo matoky ianao fa tokony hangata-dalana angamba fa za raha teo io mbola hamonjy asa moa mbola ho any ampiasana ihany koa. Ka izay ary pataloha fa andeha hipitsika aloha izay siorasiora rangahy ianao. Fa tia fiteninao ty ve izany tsy mety mihitsy raha tsy atao an'izao ry Jaksa. Ka izany zany efa fitenintsika efa hatramin'izay mihitsy dia hany ka mety sy hiova-tsony mihitsy angamba io. Ary izany hoe fa mafy ihany ty mission mpanaovana antsika ty ry Kla. Tsy maka izany le surgendre sady ampafiry efa nataontsika koa io Tena enjany ty zava-mitranga eto amin'ny tanàna ty ry inspecteur Clara. Fa ahoana ka? Aizaka mpianatra efatra be izao nge hono ny tsita ho omaly maraina teo amin'ny école privée La Champion dia telo teny amin'ny EPP. Hoe jereko tena enjana be tokoa ny izany dia inona izany ny ataontsika amin'izany ry inspecteur? Sady taza-potsiny eto ve? Inona moa fa tsy manokatra fanadihadiantsika raha izany mihidy ny fotony entsika dia mijery zavatra misy ihany. Eny ariko fa tokony tsy ho ela nefitsika fa sao dia mba misy azo avotana ihany amin'ireo zazavery ireo Ny zazavery ve ho hita tsony fa ilay mpanao ratsy ny tokony karohana. Izay aloha sady dia volo mandendeha ny mpambotry taranaka tsy maintsy tady avindreny ary rehefa hita dia tokony ho fahaizina mihitsy Marina ny ianao inspecteur ka andao ary homakomana amin'izay raha izaniko andao hiala fa mandeha ny fotoana. Ie tonga dia homano ny fitaovana sy ny ekipa fa tamy ihany avy eo 4-4 roa mandeha dia kalaky daholo ny fitaovana hoentsika ihany dia aza dino miantso mpanao gazety Voray inspecteur. Tsara joba mihitsy ny gasikaranay ty izany jereo ty izy raha tsy botabota kely midofodofotra mihitsy soana anay ary oatra mijiriritra fotsy rangahy mibanjano fa le tonga dia anatonana kaizakaizaka iry piso kely Piso kely ny anadandreninao. Say ary ndry mahay miavana kely Ary aza mikasikasika ianao ka olona tsy fantatra hoe izy tonona iza ko mikitikitika. Inona ary ty reveko rangandro ery manja kely tena hoe tiako alaina sipa mihitsy rangandro iny tena marina. Ianao zovy mba manadalana de ataoko inona koa olona ohatra anao sady rasta be tsy mibango ny ratsy tare. Dia tena hoe tsy refendry mihitsy izany le bandy ve sa hoe ahoana Tsy mila ho aza sady za koa mbola tsy ampitaona. Mba reveo ihany ka izay na dia hoe atao mpamatsy boby fotsiny aza Mpamatsy boby? Eno Inona koa mba volanana an'ity eo matikambo fotsiny. Dres aza manontany tsika indray nge tompony mihitsy raha reny hijery ngandry
Aty amiko aty zao misy 3 tapitrisa ariary mba hitazana kely ndry. Rehefa tsy zakary anina ilay ravina foana dia mandehana midabika eny an-tsisin-dalana eny fa tsy eo no mirediredy eo. Lety ny bandy zany rehefa mba mosimosy kely ohatr' izao dia tsy atokisan'ny olona mihitsy ny tena mariny. Nefa tsy maninona izany rangahy, fa izany aloha misy 250 kely ataondry goûté any. Ary tena manam-bola be tokoa ity bandy izany. Ary aleo modo tambatambazana dia ho hita hoe nanaovana azy. Mola loatra mantsy ka dia hita amiko tiany. Ndry izany aza matahotra mihitsy fa samy miaraka mijaky izany tsy orom-bola mihitsy izany. Tonga dia afaka mahazo izay refendry mihitsy indry rehefa aty amiko e. Izany ve lesy? Koa izany e. Fa ao aloha rangamba miomano kely any ny bandy fa miakatra be izany ambiance izany. Mamy kely inona moa izany fa tsy azoko. Bizo akiry piso sady indriny io tena reveko e. Tena mbo e. Andriamanitro, zao ve ny olona hanorika anahy? Taona ninona indray nanaiky azy teo ka? Piso kely aza variana be moa kifa ao ka inona e? Menatra be ako. Tsisy mamenatra izany eky io io morangaha fa tsy sa tsy refendry indray izany le bandy ve? Tena tsy misy azo ilana tsony ty marina. Tompo, mihamanatona mokemorona. Dia izany tarihany marokoroko be. Kay, nisy zavatra manaikitra ny tongotro fa azafady lesy Kay, tena azafady Ndry kosa rangaha. Isory aloha rangaha izany manaikitra izany dia ndao averina le izy teo Ndry rangaha tena manapaka lalan-drivotra fotsiny tsy. Ty koa dia tsy azo amodina mihitsy ka efa nizaka ihany fa tsy laitra kisoka mihitsy. Ndry indray ary manjakely dia namantolo ndry androany nahodika vindry nahodika vanana dia tsy afaka any andahana aza mihitsy. Ary fa maninona izany ianao no ohatrany hoe tsy ao izany mihitsy inspektera? Misy olana nga? Tsy izany lesy fa ohatran'ny marary kely izany lohako izany trandry Izany dia ahoana? Sao dia mba hody kely ary loha ianao raha izany? Tsy maninona lesy efa matory kely fotsiny ary efa tonga ny ampiasantsika dia sitrany io Eny ariko. Fa izany hoe ihany inspektera fa tena henjana indray ty fangalaran-jaza eto amin'ny tanàna ity Fa ahoana ka? Jereoko, tao anatin'ny ray andro ne izay. Zaza fito pezon indray ny ray tsita. Araka iny fanadihadiana tao iny anefa dia ohatrany mitovitovy ny fitrangan'ilay izy tao amin'ny sekoly roa izay nitrangan'ny loza. Sa ahoana no fandraisanao an'izany teo inspektera? Tena izay mihitsy ny fandraisako azy teo ka. Midika izany fa tambazotra iray ihany no manao an'io ala-jaza io Ary efa tambazotra matanjaka be mihitsy izy ireo matoa mahavita mangalatra zaza efatra ao anatin'ny ray andro. Indrindra hoe tonga dia indray mibata. Ie, dia ahoana izany ny ataontsika raha izany? Izaho inspektera mieritreritra hoe andefasana polisy aloha eny akaikin'ny sekoly eny raha mety Manao teny sivila dia amin'izay tsy misy mahafantatra. Sao heverinao fa 10 na 10 sekoly eto Antananarivo Inspektera, tsy 10 na 10 koa anie mpitandro ny filaminana eto Aoka zava-tsara aminao. Izay inspektera mino fa na dia mbola mpitandro ny filaminana roa isaky ny sekoly aza no manao andro maso amin'ireo taranakitsika ireo Mbola ampy an'izany tsara ireo polisy zandary ireo. Atsotsika hatramin'ny tafika ihany koa raha tsy ampy Mbola ho hitany amin'izany zandry Ahoana ry Jaksa, vita avy amin'ny mission? Tena ohatran'ny mamay be ny tanàna ry Pata.
Mbola vao fita aloha zao ny tongako ao. Tena tsy manao seriasa mihitsy nareo zany raha ngaty ilaina raha pitsana ireo zazy ireo Orbata, inona tena efa niady miavy kosa rangahy zay fa tsy afana notra. Nefa aza matahotra rangahy ianao fa tsy maintsy mahatonga zaza telo io zay raha pitso maraina. tena miala tsiny Lorojako sa fa tsy afaka ny iara isa-tsontsika raha vao manokinanga eo nareo zany tsy misaingy aminareo zany Aza mba atao an'io moa rangahy fa tsy... ka za mila olona kingakinga ary jako sa mila olona mahavita asa tsara ary malagasy betsaka ndre maniry iara asa amintsika fa nareo aloha ny tsara vitana dia ataovy tsara ny asa. Eny ary tompoko, mahazo matoko aho ianao fa tsy maintsy tonga keo mifanampin'ireo raha pitso. Ok, ary aizy Clara? Iny amin'izao tena mbola miasa be ry Pata. Eny fa aleo ataoko mandala aty izy raha ohatra hoe ilainao. Aleo aloha vita complet io misy io dia miaraka maka aty nareo avy eo. Ok ary aleo aloha hiala kely mibandy fa mbola maika hitady an'le fanampin'le zaza mantsoko. Ok ary mahazo mandeha ianao. Siorasiora rangahy ianao. Dia inona natao ry Kla? Ny andro ty efa 7:00 kanefa mbola zaza telo be zao ny tadiavintsika mandritry ny 12 ora. Na za koa aza ry zandry tena very hevitra ny amin'izany ko. Sa andao rangahy ka keriny tsotro zao rehefa tsy mahita ihany tsika. Dia ahoana raha tratra amin'izany le ty Dia mitsoaka rehefa tratrako. Tonga ny dia tapaka hatreo fiaraha-miasa amin'ny maro koa raha ohatra tsy vita eo reo Le izy koa ane tena tombotra kely loatra ny blème tamin'le izy. Zao ve rangahy ka lasa enjehana be mitady azy. Ka tsy maintsy tadiavintsika io na tiantsika na tsy tiantsika Ka zay ny tenenako anao hoe andao haka-kery fa tsy koa ahy io. Dia tsy maintsy izay ihany moa zany no ataoko. Tsy izy fika ankoatran'izay tsony koa mantsy. Dia ahoana zany ny anaovantsika anazy? Zao andraso eo amin'ny roapont Anosy be za raha maraina amin'ny eniny ora sasany. Dia ao anatin'le fandehanan'ny mpianatra kely iny tsika manao mission. Orkla! Ka tsy sarotra be ve zany le ty tena mbokozy Tsy misy zavatra sarotra zany sy ry zandry rehefa atao hitantsika foana ny fikanaovana an'io fa aza matahotra ela. Eny ariko, za angamba aloha aleo hiala eto fa tsy maninona mola andeha hitady izay mahasoa koa mantsy mibandiko. Eny ary, zay dia raha pitso Ok. Salut série kely koa. Oay, ianao koa dia manaitra. Ina ary ty taitaitra be ty le. Fa neveriko fatsahany indry ty Zany tsy hoe tsy say fa dadanay sy neninay no olana. Dia mantsy raha voatarany amin'ny enina vao miditra ny tranoko. Kozo hoe. Dia efa betsy zany zao ndry raha hoe zao tsika vao mody. Ka efa nilazako lesy izy hoe nasainy namako fa aniversera ny androany. Dia mety amin'ny 9 raha vao tongako. Ary ndry mahay fa andao aloha tsika hiditra ato ato mantsy ohatran'ny mahafinaritra zany. Fa tsy ela be ho asika ny ato Eno be dia raha voatarany amin'ny 9 aty. ao fa mody rangahy tsika amin'ny 9 latsaka fefany io zany fa inona aloha ny commande ndry ty Zany ohatrany tsy te hihinana mihitsy miody ihany zao no masaka ato an-tsaiko. Ina ary ty maikamaika be ty ry piso ary mipetraha mihitsy ho aloha ndry. Ao fa alefako taxi ndry rehefa avy eo raha ohatra hoe matahotra. Ay, Garçon, reto lesy ny commande-nay hitandry ndry ho rehefa miaraka amiko ohatr'izao dia aza mihafahafa mihitsy dia aza sarikenatra koa fa tsy manjary tsy mety amiko mihitsy miala tsiny fa mahitsy be koa mantsy rehefa amikozy ay, iny ary dia ao mba atao eto amin'izay rangahy le biso kely tsy vita tamin'iny Zay indray le feo fare. Le ratsako be tiako tsy manan-tsaina fa tsy zany foana. Dia ahoana re zany?
Nefa raha vao tsy atao eo izao izany dia mety tsy hanome eo rehefa gatahana vola. Dia fiainany ity moa izany dia tsy mety mihitsy raha tsy misy takalony daholo izay rehetra atao. Eo orpiskily fa lasa zary tsika izany le Eto ihany efa ho aiza ary aho ny ianao e. ka tsy renao mihitsy le feoko mitaraina tsinonako. Fa hoe ahoana moa ianao teo? Tena aza moto fanina ki moa fa tena tsy revy koa. Tena mbokozy Ka izany io tena menatra be e. Tena marina e. Maninona nefa raha manaraka e. ka zao ary ndondry hoe tokatsy ambadika atsy raha ohatra hoe tena menatra indria dia ao antsika tsisy makobo ninona ataontsika ao sa hoe ahoana. Mba haingana mola etsy ao ampidira tany andro dia andao hiala fa ohatra ny efa mitabatabana izany olona izany ka ao ary dia ao ianao hitondrako ny vamma fa tsy dia mareo rapida ary dia andao hiala fa tena ho tratra etany etsika jery fa ohatra ny tena misy manentsika tsika izany dia ho sanatri ve nisy nakobo hoe tsika naka an'ilay zaza toy le ty tena nisy naharaka iny matoantsika misy manentsika toy izao ary tsao mafy rangaha fiara fa efa tena manakaiky angery eto ka tsy afaka mandeha mafy mihitsy tsika rangaha fa be olona be nareo koa ohatra ny tsy mijery le klakson eo andry rangaha ikisaka fa le ty ho tratra eto ihany angentsika amin'ny farany oky ary kalma ihany ianao ry kila fa inona ary ty mikoropaka be ty le ary aleo tsika mitsofoka fa ty koa malalaka mahazo any anosipatsy antsika dia mivoaka any amin'ny dika dia antsika mifampitady raha mbola mafy lisany le ty tsy mihodina be ve rangaha zany lalana izany tsy mihodina izany fa izay malalaka fotsiny aloha ny ale Allo salama tompoko aizy io ay manaraka an'le fiara izany nareo zao eny ary raha ohatra amin'ny fara mihitsy aloha izy raha izany dia ampitao vaovao ihany rehefa isaky ny miova lalana nareo ok tena manaraka akaiky antsika mihitsy anie ty fiara tariny ty izany ka tsy makaizy io rangaha rehefa mahazo dikytsika sady 309 kilo koa ve dia azo 4 blindé izany tobay amin'izay ary dia mampamanga ry 309 ary tonga dia atsolo pata ary kila tonga dia vao mivavahady fa misy manenjika izay aty ratsy izy teo ry zandry ay tongonareo arezany entana fa maika anetsika tonga izay ka ary reto ny entana ary pata efa complet mihitsy izy reto ok tsara ary hoeta ty malaky fa maika anetsika efa ho avy eo zao ny katikaty rahaka azy ireo mantsy oay reto izy tena vola be zao reo eny marina ho ary Clara tena mahafinaritra ny fiaraha-miasantsika ry izy menada tena afa-po mariko ary tiako raha mba tohizana trano izany tena makasitraka aripata mariko ka inona indray zany misy manaraka aripata fa vonona foana ange zay anka zao ary mila taovana tovovavy manodidina ny 5 ka hatramin'ny 20 taontsika miisa 5 no ilaina ahoana tsara hoe ry pata nareo aza taitaitra izany fa inona ary ty ilayntsika maika ireo tovy ireo ka inona
Zay ve zany makantaovany ry Pata sa hoe ahoana ny fandehan'izany a? Eny tokoa. Tsy maninona fa hoento aty an-trano ny tovavy dimy dia ato an-trano ny karakaraintsika ary azatary nareo fa maika aho io misy eo anankiray io a. Okay ary ry Pata. Ary aleo aloha rangahy zay hipitsika raha izany fa maikikariko afera indray e. Okey ary mahazo mandeha nareo. Saika adiniko fa aty ny volanareo e. Efa nataoko tenina farak'izay betsaka reto a. Ary tena betsaka tokoa ny izany a. Fa aleo aloha tonga dia ho zaraina eto reto ry Jaksa. Ny ahy mantsy aloha tena ho hajaniko aty amin'ny Marika ao fa za tonga dia any am-piasanako. Kay. Ary aleo rangahy tonga dia zaraina eto marina raha zany noho izy e. Izay ataonareo eo mety daholo e. Za moa zany tsy manasaro-javatra zany e. Oady akery rojo a. Midiraka fa tsy midy io a. Rojo a. Fangakendry tsy salama ny tsy tonga nianatra androany. Lozany akery fa nefa nahazo anahy. Fa misy inona? Eo moa kimba tantarao a. Ka nahita ny tarazany eky iza dia tena menatra e. Tena zavatra tsy fampiseho masoandro mihitsy. Tena tsy misy azoko akile resaka ataondry. Mba aza vao tsara aloha e. Efa hoe tena menatra ho azy anita ny tarazy. Tena mariny e. Dia ankanafinafina toy izany indray ve izany e? Ndrikoky izany raha isiko dresaka. Hitako izany. Ka eno ary fa ho tantaraiko e. Mihaino andry ara e. Hitandry. Nisy lehilahy razay kia. Olona tsy fantatra akory na dia ny anarany aza. Tena ninona ka izany lehilahy izany? Nilazaka izy fa tiana. Tiandry? Ie. Nefa ki iny ngamba ny lehilahy ratsy indrindra eto Madagasikara. Tena naky ny fitiavany ve kindry? Ka izy eneky tena manam-bola be. Izany ve? Dia hoe saika ho tatahako fotsiny kanefa maninona? Toa tsy toy izandry akory ilay izy. Za ndraiky iny voatataka tany a. Maninona tsara hoe rojo? Ka zany e. Dia vao azo izay nilay tety amiko dia ozy hoe baibaindry fa azoko ilay ny tsiriritiko. Tsy misy ilaiko andritsoana ozy. Fa lozinina reto ireny soviko ty ry lanitro. Fa andriva izany dia tsy mba nanana herina andavana azy mihitsy e. Tena malemy ary fa nefa raha izany angamba ny fantatry dada sy neny dia tsy haiko intsony izay azo anahy. Maherezaka i rojo a. Misaotra kia. Ao fa hitondram-bavaka andria mba tsy hisy vokatra ratsy ho azy ilay izy a. Engany aky. Akefa ho lazaiko tada dia ampinaiko ndria. Izany ve? Dia aza matahotra sy mitomany tsony e. Tsy maintsy hitantsika aky izany olona izany a. Izany ve ki? Ie, sady ndriany e mbola tsy ampy taona e. Azo toa alina be hoa dada vao tonga androany e. Tena enjana be ny asa ry zanako a. Izany a. Zao dada vao tongako. Fa ty aloha mikote andry e. Merci dada. De rien. Fa efa misy rano mafana aho raha andeha hanao dosy aloha dada e. Misaotra kia. Aleo aloha angamba dada kaina kely vao makanika. Zany a. Fa tena tsara kosa ilay gotenetiny dada. Zany a. Dia tena tianao be mihitsy zany. Iheko. Tena tiako be ohatran'ny dada mihitsy ilay izy. Ndrika eo ki dia mahita lazaina ka. Hita fizaniko. Fa zany aloha eo ihany.
Milamina tsara ve aloha ny fianaranao ao ka? Ie, milamina tsara ka. Ay, tsara izany. Fa misy namako izay ho ary dada. Maninona ny namanao anaka? Manan'olana izy dia mampalahelo kely anahy. Izany ve anaka? Fa olaninona ka? Tsy haiko ry dada. Fa sao dia mba afaka manampy azy aloha dada e. Fa namanao izy aloha izany e. Dia olaninona ary faneva fa tsy azoko mihitsy a. Fa rojo e. Hitany dada. Meno anao ay. Dia izany hono nahazo azy ry dada. Fa tena mampalahelo kely anahy mihitsy aloha izy ao e. Tena enjany izany ry faneva. Amin'ny lafiny iray aloha dia diso ihany ilay namanao e. Satria maninona ka? Satria tia vola loatrako. Nefa na izany aza dia tsy azo rary mihitsy koa izany bandy izany satria olona mbola tsy ampitaona nge izany ilay sipa e. Ary izaho dia mananatra anao ihany koa ry faneva. Maninona ka? Tandremo mangatangata-bola amin'ny lehilahy any. Izay koa ny aminao raha tojo lehilahy tahaka an'izany ianao. Ny lehilahy mantsy raha manome vola anao dia mazava ho azy koa izay fa misy takalo ny andrasany avy any aminao. Eny ry dada. Sady ataoko inona koa moa izay volana e. Nomeny dadana aza ve tsy laniko dia. Ka mba fananarana ihany koa iny ka tsy maintsy ataoko ry anaka. Aleoloha avela kely ianao fa andeha ho any amin'ny tosy amin'izay a. Rapiditsika midinika an'izay tokony atao amin'izany namanao izany. Izay, mazotoa zanako. Izany ny aza anankiray fa miala any ilay ho aza. Say izany izy e. Tena hoe mafatifaty kely ery izy izany. Mampitsangana maty mihitsy zato akanto ny marina mafy. Malala, variana be tsika izany a. Mba hitany fa etsoko vonjeo eo ty a. Lendry masika kely ohatr'izany mihitsy nge nikavozako andry ity e. Dia izao azo tonga mba hifona andry. Mifona kifa diso ary malala. Hay, izay zaniko. Mamelanao a dia veloma. Io moky a. Fandriva izany tsy mirevy amin'ny mpanitsony e. Izany kiwa tena mbola lova be amindry mihitsy e. Tena mbola lova a. Dia inona kiny idirako na lovy aza. Ato apoko. Ary veloma ka. Dia aza manembatsembana anatsony mihitsy fa leo endrika ara-tsako malefaka. Dia ahoana izany ilay zanako akibondrira izany? Maninona? Rehefa tsy revenjio amin'ny bandy dia aleo izay hipitsika e. Mba ataovy resaka matotra moa izy a. Dia ho sanatria ve ka be vokanao tokoa? Karaha tsy mino ianao dia ndao hiaraka amiko any amin'ny dokotera. Andriamanitro, fa lozinina re ty e. Tena tsy vanina kosa rangahy ianao raha izany a. Atsika azakiny tena vanina loatra indray a. Fa ndao tsika asianao hoe na amin'ny radoko dia antsika mahita azy tsara e. Le ty e. Zany e zao tara raha zao no eny. Fa maninona rangahy raha ratoandro a? Okey ary. Ao fa tsy maninona izany. Ka aiza aloha izany ndrino alaiko ka. Ety ihany fa ho aiza indray moa e. Ary dia efa miomana fa raha izany no misy a. So ataoko vita mora mihitsy. Kalma ihany akery-piso a. Ary siora aloha rangandry fa andeha mibandy a. Amin'ny 12 izany miandry andry eto. Ary nitondra nama ankialy izany a. Ay reto izy e. Le namany kosa aloha tena mbola mandona noho izy a. Sady somary mbola ngeza kely noho izy mihitsy izy izany. Efa manakaiky izy reto. Hay fa eto ianao.
Ry lanitro io ve ky ilay olona? Eny kia? Ary kalma ihany akiry bisikely a. Inona ary ty taitaitra be ty le? Esory ihany ny tanany ty ry le tsy vaniny ty a. Ary de efa mampitandrina a. Fa raha maninona ny namako iny de gadraiko tena. Ary nareo roa mitovy mihitsy a. Samy masika kely mateo ty kely daholy. Indrindra moa fa ndry. Miala ho aty. Aza manao an'io moa kia. Olona manao toetra nalikatsy. Toetra nalika hoana ary. Ary andao amin'izay ho any amin'ny dokotera hijery an'ity namako ty fa maika izay e. Fa hiaraka anay koa ve izany Dry e? Ieko, ataoko ahoana kiny andefa ndrirery araka amin'ny rajako any a. Ka andao ary ala raha izany fa za koa mbola maika. Ao miakara daholo dia andao andeha. Efa mba manana fiara raitra be toy izao koa toy ny rajako tony e. Ny vidiny iray amin'ireto ihany anie dia efa azahoana tsara lavitra noho ity azy e. Raha aleo velomina amin'izay ty fiara ity dia hiala fa tsy dia aloha hidiana tsara daholo ny fitaratra dia hidiana sekre koa ny varavarana rehetra. Izay. Ary aleo amin'izay aloha hoentina anambovy reto dia hijery ny fanampiny avy eo. Avy eo dia aterina ny daholo izy rehetra rehefa complet. Oely dia tena rakilaty. Allô? Manaja raha sefo a? Inona koa ary ty manadroadro ty le ty e? Fa ahoana ny serao e? Efa nahita rosa atsika izao a. Kozy ve le ty e? Ka efa ampy anie izany raha izany e? Zaho mantsy nametraka fandrika dia tonga dia efatra be no nijoboka ataoko. Tovy matotra koa le ty e. Ka tonga dia ateo raha ty raha izany dia andao ateriny e. Non ka, tsy afaka manatitra azy ihany aho e. Fa ahoana e? Zaho io tena mbola miasa. Alefa misy adresy alefako any aminao any rehefa avy eo e. Dia alainao any izy efatra. Dia ahoana fa 5 anie ny fanarahany e. Tsy problema le zaho fa 3 ihany araina dia efa ampy izay a. Ary izay fa mazotoy ianao e. Ohatra ny hafahafa anie izany resaka reniny sofiko teo izany e. Sady aiza koa moa izany hopitaly andehanantsika izany no mbola tsy tonga ihany e. Eny tokoa tena hajanona eto izay a. Hajanona a. Izany ry kiala rehefa mora ampiasonina loatra. Ary tsy misy mijanona izany eo e. Ajanono ho io fiara io a. Sao tsy fantatrao aza fa pôlisy anie ny dadako e. Ka tsy misy raharaiko an'izany koa ry kiala na inona izy na inona. Ndao ary dia ho hitanao e. Ny azo ilay vola be vidin'ny taovanareo mahadodina na raha tsy fantatrareo e. Ary tongotsika ty e. Ary aleo aloha nareo ajanona ato fa mbola andeha haka ny namanareo aho io. Lehilahy tsy vanona raha ianao e. Fa nefa dia ahoana ny atao fa ho faty eto any asika e. Aza mitomany alondry. Tena tsy hitako tsony ankizy atao a. Tsika ro vavy tia mifatotra tongotra aman-tanana. Ny telefoninantsika koa nalainy any daholo. Dia ho sanatrika ho alainy tova tokoa ve tsika e. Andriamanitro, sanatry kosa izany e. Kanefa ohatra ny olona mpakatova tokoa any aky raha mipozin'ilay olona rajako be teo iny e. Dia ho faty ve ky izany tsika? Andao moa ke tady vahaolana dia andositra. Ndrilo aza mitomany be ohatr'izany ka. Fa raha sitrak'Andriamanitra kiry fa nefa ny havelomantsika dia izy rery ihany no afaka manafaka antsika amin'izao a. Dia aza mitomany tsoa moa ndry e. Aok'izay. Eny ary e. Ka andao ary izany tsika hivavaka mba ho arovan'Andriamanitra e. Ndao ary hivavaka e. Andriamanitra raha sitraka ny mbola velomanay dia vonjeo eto am-pelantanany fahavalonay izahay. Amen. Ohatrany misy fiara maromaro manatona any aky izany e. Eny tokoa.
Ary izany fa ohatra misy olona maromaro manatona ne makaty Andriamanitra, dia izao tokoa ve kiny ora farany non kosa Kalma ihany akindry sady olona mbola tsy fantatra koa ane izany hoe izy olon-dratsaka izany Izany ve? Io fa mamoa varavarana any andry. Ka reo le roa manampy azy telo ry Kla. Oay, fa toy inspecteur Clara, le mpiara-miasa amin'ny dada, tena fanavotana marina. Ohatray le ty fa inona koa ty ataonao ry Jaksa? Avy mihitsy aloha ianao aty avelany aty ka? Inspecteur, mba avoty aloha izay ka. Inspecteur Fa misy inona ry Kla? Ka zanak'le polisy miara-miasa amiko ne io ry Jaksa Dia raharaha itsik'inona nefa izany dia ahoana raha tratra amin'izao zaka? Olona efa fahatara-pitsy koa ny ianao mbola ampiana olana be eto le ty. Andao rangahy hiala fa iza koa ary nakobany eo Ka andao ary Mba avoty re izay inspecteur, mba mitalao re. Ary ndao tsika isanao hibata ray avy dia ndao hiala fa mandeha ho amin'ny fotoana. Fa ao aloha tapenana kely ny vavany reto sao hanondrana any eo reto le. Ka re tompoko. Mba avoty moa izay re inspecteur, fa maninona no tsy miteny inspecteur Amindao amin'izay rangahy hipa. Inona ty midaromaroma be ty le. Tena mba tsela amin'ny zavatra haiko koa nenareo izany ka aiza ary netana mba hojerena kely aloha ka efa nataona eo amin'ny efitra mahazatra ao ry Pata. Andao hojerena ary Dia hono ho Marco? hoe ahoana? Tsika ve izany nanao ny opération sa hoe ahoana raha tsy mahadiso Ya, tsika ihany manao azy ka ampianariko fotsiny na Romenata dia vitantsika io fa aza matahotra Ka tsy ampatahotra be ve izany ry Marco Tsika olona mitady vola tokony tsy ataotahotra izany Clara. Marina izany sa tsy marina? Akozy mihitsy izany raha Marco Fa reo izy ireo Ohatray, toa ataonareo mijaly be izy izany fa ao rehefa torana mamatotra anazy ireo fa inona ary ty ataonareo dia ahoana koa raha manondrana ireo ka? Tsy makaizy eo reo za veto manambana basy ianareo mamany fatorany ka raha vao ratsy fetsika ireo dia vitany aminy. Ok ary Pata. Ary ao aloha ry Kla, avy mihitsy aloha mahafatorany reto tsika. Ay, mifona tompoko, fa ataonareo inona nefa izay Efa hoe akana tova ry anina, dia asa be fanontaniana dia ho vitanareo ve? Jes, inona ry kala ny zavatra tsy vitanay izany inona? Inspecteur tsy vanina ianao mpamono mpiray tanindrazana, tsy mendrika anao akory ny ho velona eto ambonin'ity tany ity. Mba hampangingo kely ry vava ry faneva sao dia ataoko mahita ny tsy fahita eo ianao Fa izany ny marina Ito reto ry Pata. Tena mba tsara tarehy kosa izy roa vavy rehetra izany Tena mety amiko izy roa vavy ireo ry izy Menata. Fa inona indray ary ty ataon'ny Marco ty izany le ty Ka reo anery izany ro lefa ho faty raha-pitso ka ho entany amin'ny efitra mifandriko aloha ireo dia afatory tsara izy telo reto kosa aleo hidiana ato aloha. Ary rehefa vetinareo Menata tany dia afaka mody aloha nareo fa raha milaka misy miverina hanao ny opération mantsy tsika. Fa aiza foana koa ary ty faneva mbola tsy tonga ny andro ty efa ho ambivaly sasany alina ihany. Amin'izay koa atsoina dia mamono finday.
Voafako maly hariva ve indrery fa nefa no tenenina dia izao sahady dia manondrana sahady ataoko mahita faisana ianao raha tonga eo ka. Mianatra no maditra sady mantsy nefa mbola voazaza tsy ampy-taona. Tena aleo aloha hivoaka kely ato anaty fiara ato dia hompoirina any ny trano aloha ka. Ela loatra ka tsy androko intsony. Ary aleo afaka ilengezangeza ato mihitsy aloha hanampoirana ny varavarana ka. Sa aleo rangahy izy zao tabo dia voaina avy any anatiny ny vavahady be avy eo dia ampidirina ny fiara. Izay ngamba vao manam-petra ny trano ka. Ary fananinana moa ianao izany Dina ny tarabe vao tonga? Manaja anao inspekteur. Tena mialatsiny rera zao vao tonga. Sady za io koa aza nge tsy hiasa androany. Andeha hitady anjanako inspekteur. Hitady anjanakao? Fa lasa iza zany ny zanakao ka? Tena very ny zanako inspekteur. Omaly maraina izy nateriko tany am-pianarana niaraka tamin'izay namana izay. Dia hatramin'izao izy mbola tsy tonga ao an-trano foana. Antsoina indray nefa dia tsy tratra antsy hoe. Tena ambaloza koa izany Dina. Dia ahoana izany ny ataonao raha izany ka? Andeha hitady anjanako inspekteur. Dia aiza ianao ny andeha hitady azy? Tsy maintsy hanokatra fanadihadiana mainga avy eny amin'ny sekoly fianarany aloha. Fa afaka mitondra élément ve inspekteur azafady? Ny ekipa zao tena mbola sahirana be daholo e. Izany ve inspekteur? Ieko, fa nga tsy hitanao izany rehefa vao mivoaka omaly maraina indreka. Ilay tovovavy telo very iny dia mbola tsy hita hatramin'izao. Ahoana tsara hoe inspekteur? Ka izany e. Dia tsy maintsy mandeha irery izany ianao aloha androany fa tsisy ekipa aho e. Ny ray ary. Tsy maninona izany. Ary izay aloha fa lasa inspekteur. Mazotoa ianao? Ok ary. Reny izany ilay atao hoe mandany andro amin'ny zavatra tsy ahitam-boka inkorika. Ny zanany izao ary efa viraviray maro koa nefa izy aty no mipempena. Mampome mampalahela ianao Dina ka. Kanefa atao ahoana e? Efa izay mihitsy ilay fiainana. No mitondra fampaherezana ho anao angamba sisa no azoko atao rehefa reraka mitady azy any ianao nefa tsy ahita azy kory. Tena mahafinaritra kosa nareo roa. Ny anankiray taminareo moa endro moa ny karena ditra e. Nefa tsy maninona izany fa samy nafinaritra be daholo nareo e. Manitiavanao mahazo anay ilay tsy vaniny ity a. Tsika tsy andairana oziny izany ry kalakely ity a. Fa aleo aloha zaka sakafonareo e. Noana masinareo nefa mbola rapitsy vao avadika vola. Dia ho vitanareo ve e? Tsika ry kalakely ity mahavita rehetrarehetra. Tena olona tsy matahotra an'Andriamanitra nareo e. Tena olona tsy vaniny ianao e. Izay filaza nareo azy any tsy raharahako e. Ary eo nareo aloha fa lasa. Mafaiky ity rojo. Tena tsy sirika fahatsika miala ato intsony. Izay kely iray aman-drenitsika any. Penina kely ery mitady antsika. Ie, naleray koa aza ny ankizy ihany tena tsy haiko intsony izay mahazo azy ihany e. Nefa raha mba fantany mantsy fa iny inspekteur Clara mpiara-miasa amin'iny ihany no ambadiko izao rehetra izao dia tsy haiko intsony e. Fahenjana koa aloha ity ataon'ny inspekteur ity ka. Tena hoe afenao ambadiky ny voninahitra mihitsy ny raha tsy atao. Anazy sy Andriamanitra ka izany ny rojo rehefa tsy tratra eto ambonin'ny tany izy ary misy farany daholo izay atao rehetra. Ka mbola ho sendra mipatsara tsy mivavaka izy indray androany fa aleoko izany ho any ka.
Ndao te andro farany ianantsika sindrity no atokana ho an'Andriamanitra hoe andao kely isika hifona sy hangata-pamelana amin'izay rehetra tsy mety nataontsika mba ho voafonja ny fanahintsika roa e. Ka andao ary e. Raha araka ny fanadihadiana izany dia niala tao am-pianarana izy roa vavy tamin'ny 12 sasany. Fa avy eo dia nizotra ny lalana mody avy hatrany. Noho ny tonga teto Andavamamba nefa ry zareo dia mivinina anatina izany lehilahy lava be sady mainty be izany. Noho ny tonga teo amin'ny lehilahy hono izy roa dia ohatra hoe menomenona be izany fa neva. Ary avy eo dia lasa niampitan'ny arabe ary niditra tao anatin'izany 4x4 maintimainty izany, izay nijanona teo amin'ny parkina an-tsisin-dalana hono. Dia ity izany ny laharan'ilay 4x4 nitondra azy. Tena soa ihany aloha fa nisy an'iny bandy kely taratara tamin'ny rojo iny nanaraka azy roa vavika. Hany ka mora ho any nanao ny fanadihadiana. Teto izany izy no hita farany. Ary ity laharan'ny fiara izay nitondra azy ity izany sisa no hanohizana ny ambiny fanadihadianako. Aleo aloha ody kely fa tena ohatran'ny sady rera-batana izany no rera-tsaina ka. Manaja anao inspekteur. Ary mba nanao ahoana fanadihadiana nataonao omaly tany? Hita farany fa niresaka tamin'izany lehilahy lava be sady mainty be izany hono zareo inspekteur. Ary niditra tao anatin'izany fiara 4x4 izany dia ety ny laharan'ilay 4x4. Ahoana tsara hoe? Io e. Dia tena hoe io ve laharan'ilay 4x4 ranodirandro tiana? Eny hoa. Ary fa inona koa aloha tia mahataitaitra anao ity e. Nga efa nahita 4x4 nitondra an'io laharana io ianao? Ka sady mba diso fandray mantsy ilay olona nandray an'ilay laharana ko. Tsy azoko mihitsy ianao izany ka. Tohatra ny mahamahana be izany. Tsy hita hoe ahoana na ahoana e. Dia inona izany izao nefa nataonao ka? Inona moa fa tsy efa naparitako any amin'ny zalam-pisakandalana any ity laharana ity e. Ary vao hita n'io fiara io dia miantso antsika avy hatrany izy inspekteur. Tena mba loza koa izany ilay ty e. Fa inona ny loza Ary ianao izany anie inspekteur ohatra tsy mahatombona mihitsy. Fa misy inona e? Tsisy ninina ry Ardina. Ary mandeha any ianao manohy an'ilay fanadihadiana mahakasika an'ilay olona terivery e. Malaky ianao. Ora inspekteur. Ary mandeha ana mihitsy fa tsy. Fa inona koa ary ty loza nataony Jacques ty le ty ezy. Fiara vera nga dia atonantonana any amin'ny sisin-dalana antsy. So tena azo ny olona hatramin'ilay laharana. Tena aleo aloha iny antsoinaingana mba tsy hitondra ny fiara iny hivoaka tsoika. So mba hitan-dozy eo matsy ka izay vao loza. Tena adiniko amin'ny braony inspekteur indray ilay taratasy kely misy ny laharan'ilay fiara karohana teo. Tena aleo alaina ny vetivety aloha iny e. Ary mbola misy olona miresaka kay ao aminy ao zaniko. Inona moa izany fa aleo andrasany eto vetivety. Ka tena tsy napoziko mihitsy anio hoe nisy nanaraka tamin'iny e. Ka na izany aza tokony mba maily foana ianao rehefa manao zavatra ary Jacques. Ady ahoana e? Efa karohana ve izany izao ilay vamima sa hoe ahoana? Ie, efa naparitany amin'ireny polisy amin'ny arabe ireny hono ilay laharan'ilay fiara e. Ka rehefa avoakanao io dia tsy maintsy tratra.
ahoana tsara, tena ohatra misy zavatra tsy milamina mihitsy ataon'ilay inspekteur izany a. Ohatra ny lehilahy rany fiara teo izany resaka reniny sofoka resahany zareo izany mantsy. Aleo aloha moa tsy hiditra indray raha izany. Ary mila rahana akaiky mihitsy io inspekteur io manomboka arariva raha izany a. Misy zavatra ketrehany io mihitsy mantsy ano a. Somary mandehana mafimafy kely mihitsy aloha izany fa tena mandeha very zareo izany a. Dia makaiza amin'ity andro efa amin'ny 7 alina izany inspekteur tika. Io ry zany io fa midimy. Iny fanjanona eo amin'ilay trano misy tamboho avo be. Tsy avy tonga dia mijanona aloha tsika ary zalahy fa mandroso lavidavitra aloha a. Ao, miverina kely avy eo tsy maninona. Iny faniditra ao anatin'ilay tamboho ao. Eo ilay tsy ahodina ny fiara. Zay, reny efa tafiditra an'ireny ry zareo fa jereo tsara mihitsy aloha sao dia misy kamera ty tamboho be ty. Eto ajanona ny fiara. Zay. Ary aboay ilay kofehy ao akarako amin'ity tamboho be ty ry zalahy. Ahoana efa vonona tsara ve ianao ry Clara? Tena ohatran'ny matahotra ny zary jaka izay. Nefa moa efa natomboka izy ity dia tsy maintsy faranana ko. Vitantsika io rangaha fa kalina fotsiny ianao a. Ary ao aloha misotoana kely indray mbava amin'ity fa tonga dia manana risika be ianao amin'izay. Tsy ohatran'izao. Fa inona koa izany tika? Zany koa ve mifofony dia tsy kobonao ry Clara? Misintona indray mbava fotsiny ianao dia ao io. Rongony. Voalazanao. Ao tokoa hoe mba hisintomako kely aloha mba atao hodi-tahotra. Ary tena milay be tokoa izany. Tonga dia tena ohatran'ny te hibitabitaka be izany mihitsy. Hitanao izany, milay ho atony. Ka iza izao tsika izao any amin'ny lanitra fahafiry any izao misy atsika. Ka le ty tena ohatran'ny tsy andrika ane izany anaovana izany opération izany. Fa aiza izany ry paty? Efa samy miala an'izany rangaha le ry e. Ary nao amin'izay tsika anjoso fa tsy enina ary ty. Ka ao ataovy mitsotra ty nanankiray iny ry zaka sa. Dia iny anankiray iny ataovy eto ry Clara fa inona ary ty midaromaromo ty le ty e. Izy telo retsy akarotsy amin'ny farafara vihetsy daholo dia ataovy mitsotra tsara. Ary afa toro-mafy tsara ny tongony aman-tana ny tsy pelipelika. Rotra. Any paradisa ndraiky isika miona rahavavy a. Tipo, mamelany aloha fa tsy fantasy ataony. Vity raha maro koa. Efa tsara fatotra tsara reo a. Ty anankiray ty izany ohatra mbola mihetsiketsika ary jaksa fa ataovy mafy tsara fa inona ary ty le ty e. Ito. Io. Ary hoe taty amin'izany fitaovana ry Clara fa inona ary mampidaromaromanao eo a. Reto ary le izy ry pata. Ao ary samy mandray lamina ray avy no tsika telo. Dia rovitro vita amin'ny akanjon'izy rehetra e. Malaky nareo fa mandeha ny fotoana. Safidana ray ny akanjona inspektera. Inspektera. Ngandry afaka hanao inona eo tsony e. Menatra be a. Olona tsy valinareo e.
tena tsy valina tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy e. nareo tsy mila mitabataba eo e. Okaiky izay rojo a. Ary akipio amin'izay no maso te aza miteny sonto. Afaka daholo izay ny akanjony. Ary andao atomboka amin'izay ary ny asa famandeha fotoana e. Izy telo vavy reto aloha nataontsika meloha ka samy mandray antsy amin'izay ary e. Dia izao aletika sahabo 2 santimetatra eo ny antsy dia tatana ohatran'izao midina moramora ka hatreto amin'ny farany kibony. Mahafinaritra. Ary ahoana izy orikolahy? Ara koa ve le fandehany sa hoe Dres, tsika aza ny tena maharaka. Atao tsara mihitsy ny kibony fa tsy mety. Jereo tsara nanaovako azy. Alaina vety ty zavatra ty ohatran'izao. Ary sorona midina moramora. Ao ve maharaka ve nareo e? Tena milay rangahy izy zany a. Tena milay mihitsy rangahy. Izao alana moramora ohatran'izao avy eo dia atao ato anaty glasy. Izay. Ary nareo reto kay tena mora mahay zavatra ko. dia inona indray zany natao manaraka raha maro koa? Hoay le ty e. Ny fony mbola ilayntsika fa saika adino. Ka atao ohatran'izao makazy ratsainareo e. Tandre misao voakasiky ny antsy fa tsy mety io vao maty a. Ahoana? Azo ve? Ie, efa tena azoko mihitsy ity ka. Ka ataovy ato malaky ary fa sao maty ka tsy mety e. Ka ty koa efa azoko e. Ataovy ato rojaksa. Jereo an'izany izy e. Mipelipelika tsara mihitsy. Izao no midika fa fo velona izy e. Dia ampiana rano mangatsiaka amin'izay avy eo dia maharitra tsara ny fahavelomany. Ary antsaran'izy 2 vavy retsin-dray izao. Izao hoe aleo nareo manao anazy fa za aloha andamy mandreto zavatra mikirotana be reto. Ataovy malakilaky a. Okay ary raha maro koa. Da mety tsika fa basy tsara fahany ty atanako ty a. Dada, fa iza koa ty manandran-dozy ty le ty e. Tandremo mifetsika fa tsy misangy a. Dia afaka nanao inona koa nefa ianao e? Hitanao ty antso eto amin'ny tendanjanako ty. Ka ampidia moramora ny basy raha tianao mbola velona ny zanakao. Tsindriana mabe Ka tsy maintsy atao an'izao e. Misangy amin'ny lahy mantsy. Maty atongotro maro. Ka zany koa raha mivaroka fatratatanzo ry lery e. Dada, maty ny dadako Efa maty io fa toy izy ny asantsika e. dia ahoana zany jaksaka. Aleo ampiako an'ity fanafody ty aloha ny tongony dia ho sitrana io avy eo e. Okaiky izay fa neva. Ok izay fa avy eo ihany isika dia eo any paradisa e. Fa ahoana e? Inona daholo zany rehetrarehetra zany? Tena ohatry ny efa fempitandro filaminana ny ato zany. Tena andao ilefa fa maty atsika le ty e. Ka andao malaky ary e. Eto sika miditra. Ary malakilaky ianao fa tena efa manakaiky izy zala zany a. Dia ho atao ahoana zany jaksaka? Tsika tsy miaraka amin'ny olona tsy afaka zany ry Klara. Ary aloha hidinanga n'ity varavarana ity dia andao malaky amin'izay. Ka aiza makaiza lalana zany fa tena maizina be ny ato zany. Loza fa adino ary koa telefoniko le ty e. Tsy afaka miverina antsony anefa tsika e. Ao manaraha fotsiny ianao anahy. Ao tazomiko ny tananao dia andao malaky. Aingana ho a. Mifona re tompoko. Tena aoka marina e. Aoka marina e. Tsy misy mifonafona zany ry ty eo a. Reo aloha ry zalava ao malaky ny tady mamatitra azy 2 vavy reo a. Ainga anisany e. Dada,
Fa nga zany dada tsy voatifitra indraika. Saika voatifitra ihany anaka. So ihany nefa fa nainy horirana aingana dia ilay basy tetỳ tanako no nipitika. Dia izany ingeny natonga anahy tsy nihetsika teo iny mihitsy. Kay, maharary mihitsy ny tanako fa nataondry zareo nangeja be ilay tady. Tena saika maty marina. Io tonga dia tsy firenga ry zalahy io varavarana io fa lasa niditra ao zareo teo a. Akanga ny lisa amin'ny fasaody lalana mandositra ny ivelany ihany io. Izay fa ny fo. Ary andaontsika efatra mitramo manenjika izany ary. Nareo ro vavy kosa miandry eto aloha nareo. Afatory io bandy io. Oay e. Tsy rendrina izy e. Fa misy inona ke? Tena metsika ke ilay tova ao anaty glasera. Ie, dia jereo koa anie ilay fo ao anaty boaty kely e. Io fa tena metsiketsika be mihitsy ilay izy. Zaky tena tsy te hijery. Jereo raha tsy feno raha mandrika ato anatin'ilay efitra. Sady jereo anie izy telo vavy raha tsy mahonena kely ery. Tena sahaka ilay olombelona. Tena marina. Ary tena ohatra misy manaraka anie tsika izany. Fa angary maro koa tena mbola lavitra be vao tafavoaka ato tsika. Efa kely sisa e. Efa ao aloka elo ilay varavarana fa andao malaky. Ka tena efa akaiky anie izany olona manenjika tsika izany. Io ary ho fa misy jiro mitaratra makaty. Reo ry zalahy. Aza mihetsika tsony fa tratrinareo e. No. Tsika tsy manaiky ho tratra izany e. Io ry zalahy pe atao malaky fa mbola mitady tivitra indray a. Aoka re tompoko. Ka fa marary ny tongotro. Aza atao ohatr'izao e. Reo pe atao menotra ry zalahy. Dia andao eto miverina. Malaky lisa amin'ny famandehany ny fotoana e. Iza ny anarany lahy? Marko tompoko. Tompo vola. Anarana Altiny anontaniako fa tsy volany lahany. Ary neny nga izy? Jaksa tompoko. Tena izany mihitsy ve ny anarany lahy? Ka raha zaka nantenaina tompoko. Elahy izany ilay nanao ankeriny any rojo tsy nataoko ankeriny izany izy fa zavatra mifanarahana ny anay iny. Ka na ny fanarahana Altina tsy mifanarahana. Tsy azo atao no manadala zaza tsy ampitoana. Mazava milaza i. Dia iza ary ny anaranao ry madama azafady? Fa anga tsy fantatrao ka. Ny fanontaniako valiana raha matoty Lety e, zay brigady kely koa ty mba miseho mampiaka peo anay. Matoty ve tsy tenenina e? Ka lety e. Dia sahanty no mikasy tanana. Fa ahoana ny tsy hosahaka? Maninona koa raha mba vanty menao ty dia andao anao resirera sa ianao e. Brigadier, ty raha matoty aloha idio kely ihany fa tsy tory amin'ny courant fa miseho azo mafy be mihitsy. Oka re tompoko, oka fa hiteny ahy e. Rehefa izay dia izay raha matoty Ary io ry zalahy hoety fa mitabataba mandreraka fotsiny Fa hoentinareo ay za e. Lehibe anareo ni ahy e. Jery atrika daholo nareo. Raha matomy tapitapy. Monsieur Marco. Ahoana tompoko? Enao zany ny folohan'io tambajotra mpangalatra olona io? Eny tompoko. Ary aza matahotra fa omeko vola be dia be na hoe ataoko 5 mihitsy fa ataovy izay mety brigadier. Zao ataoko izao le ty no atao hoe mety raha tsy fantatra elahy. Alefa ny lamakaiza daholo ireo olona angalariny lisan'ireo. Aiza moa sy Madagasikara mba hanakarenako. Vola efa mandondona avy ny brigadier to mbola lavina ihany. Ny fanontaniako le tsy valiana fa sao dia ataoko mahita ny tsy fahita eo lahy. Efa salama tsara ve nareo miravavy ato e? Dada. Potika ny fiainako ry dada. Potika no aviko e. Fa ahoana anaka? Inona no mampitomany anao e? Fa nefa inona no mahazo anao Ka loza ny ry dada ny fanevy. Fa lozinina e. Tsy misy azoko mihitsy ny le resaka ataonareo. Ataonareo amin'ny taitaina eto fotsiny marina. Ka
Ka maninona toy izao rojo be voka nefa neva e. Maninona Be voka ny letsy vaniny. ahoana izany ry faneva Sandry tata. lozinona re ty e mangina aloha ny zanaka dady eo fa ataontsika mahita le marikotsy vaniny iny raha izany. Kapotika tanteraka amin'ny fiainako ry tata. Tsy misy azo antenaina atsony. ao aloha e ao fa dadange mbola eto foana anaka e ary nga mbola tsy tonga teto ny ray aman-dreninao rojo. Mbola tsy nisy avako tonga teto ka. Efa ho avy eo izy izany efa nampilazana mantsy ry zareo tamin'ny marainako. Mety efa kaiky koa aza angamba izay fa avela kely aloha nareo andeha hiverina kely any ampiasana aloha ahy dia raha toandro miverina eto izay mangina amin'izay akery faneva mangina izany zanaka dady izany Baibay ary tata e. Dia mba hitonao sakafo izay fa nona be. eny anaka ao fa saiko anaterana zala sakafo eo nareo e izay veloma rojo Eny ary dada ny faneva. mihina ny landroany ry le marikotsy vaniny ity ny zanako ny anarany lahy tsy aiza miaina. Oka fa inona ary ty e ka aloma tsara aloha za efa mikatra ato ka tsisy atahorana tsony e. Tsy te halala an'izany aly ty Oka rangaha fahazambanana basto izao fa matahotra mba ataovy resaka milamima moa ty raharaha ty rangaha fa inona ary ty everiny lahy fa isy lamima amin'izany eo izao ny zanako mitondra kitra noho ny nataony lahy. mba aza vao kely aloha le hoe kitra fa tsy azoko tsara brigade ino ty ny kitra fa iny kitra nampitondray an'lahy tany akibonjanako iny be voka ny lahy ny zanako raha tsy hain'ny lahy le tsy vaniny ty ahoana tsara hoe vaovao tsara kosa izany brigade ka mandeha hanaingakaingana ianao alaivo ny taratasym-pananana dia soratana amin'ny zaza daholo ny arena rehetra tsy misy ilanay an'izany arena vidinaina ny lahy zany elahy maty izao ny ilaiko ary atao veloma letsy ny tany oka brigade jereo ny zanako fa mijaly izy raha matinao entane za dia eno indray no misolo ny toeraka ato ka tandreny ny fihetsem-po brigade tokoa moa ny vahaolana mandehana laivo ny taratasym-pananana izay ihany ny vahaolana veloma elahy dia matesany ampigadranana le tsy vaniny ty olona mandreraka tsy Dia ahoana kiny taizato ry faneva? Say izany izy mahafinaritra kely ery. Ndriko koa dia mahita lazaina ka. Hitako. Fa izao izao hitandry izao salama tsara izay mianaka. Tsara kisa izany Za mba nandalo dia nisidika ko. Ie misaotra kitsy tsy nanadino fa mandeha tsara veloma fianaran-dry aho Amin'ny ankapobeny aloha mandeha tsara ka fa malahelo kely andry daholo izay aoko. Izany ve? Ieko. Fa ndry izany tsy mieritreritra ny hiverina hianatra intsony mihitsy na dia hoe efa lehibe azy io zazakely io. Ieko. Inona tsony moa kely fianarana ho vidako eo sady mamenatra koa ny izany hoe efa mananjanaka izany nefa mbola hiverina hianatra Izay aloha sady ndry koa azy ty efa lasa tompon'orinasa be tampoka teoko. Aiza koa ki? Hitako. Sady tsy araka tsony marina kira sady hianatra no hitaizany mbola hiasa indraiko. Ndry koa ki dia mahita lazaina ka. Reo any aky tsy hanafany io zaza io daholo mikarakara an'ireo fotsiny aky mandra-pahalehibe dia afindra amin'ireo rehefa lehibe izy Ka efa kaontin'ny ianareo mianaka ihany izany fa angatadalana aloha kiza fa sao dia ho tareto dia andeha tsy sakafo ve izany ndrika tia nefa masaka ka karakara miadana aloha ki fa aleo zokony ao ariana izay dia mirary soa anareo mianaka. Ena ariko dia mazo tondry
rafika nandrindra sy nanandotosa rima ny fanantenana